nolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy an'ireto tangoron-drahona ireto ato avaratra kely ny Maurice izay tsy atahorana ny ivadian'ny rivo-doza noho ny tontolo manodidina izay tsy ahafahany mitombo hery. Raha tazantsika ihany koa dia misy an'ity rahona ity atao tsinanana kely ny farafangana izay ho atosika mivaratra azy ka amevahana ny oram-baratra any amin'ny ilany atsinanany Madagasikara iny. Ny oram-pahavaratra moa dia saika hitoetrany anenika amin'ny faritra maro eto amintsika amin'izao farany herinandro izao. Raha miviana ny toetry ny andro amin'ny rampitsy maraina ny jerena amin'ny antsipiriany dia andrahoana ny any amin'iny faritra Nalanjorofo sy Atsinanana mety arahana orana tandrifin-drona ny vao maraina morotsiraka ny faritra Sofia sy Boeny torak'izay ihany koa ny any amin'ny manodidina Manoro, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ibahan'ny toerana kokoa inga be masoandro any amin'ny faritra hafa. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko aloha ny any amin'ny faritra Sava, Nalanjorofo, torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Melaky, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy. Andrahoana mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'ny faritra Menabe sy ny ilany andrefana ny atitany. Ny oram-pahavaratra dia saika azo vahana amin'ny faritra hafa. Raha mivinan'ny maripana kosa indray dia mananika hatramin'ny 5 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka, 5 na 4 degré kosa izay ho an'ny faritra anatiny morotsiraka Atsinanana saika eo amin'ny 30 na 30 degré ny maripana ambony indrindra. Mivinan'ny toetry ny andro ny alahady kosa indray dia mbola hitoetrany aloha ny oram-baratra ho an'ny afovoantany iray manontolo mihitatra hatrany amin'ny faritra Bongolava, Melaky ary ny aty amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany sy Atsimo Atsinanana. Ny faritra hafa dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko. Ny orana tandrifin-drahona efa mahazatra any amin'ny manodidina ny faritra Sofia kosa dia saika hitoetrany amin'ny farany tolakandro na ny alina. Mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany koa indraindray ny atitany ny faritra Atsimo Andrefana. Mivinan'ny maripana ao anatin'izay tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 4 amin'ny 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka, 20 na 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Mivinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy ary namaranantsika azy dia saika azo orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray mitsitokotoko ihany izay rotsakoran'izay indrindra ho an'ny faritra anatiny sy ny faritra avaratry Madagasikara iny. Ny orana aty amin'ny ilany atsinanana ihany koa dia saika ho hita taratra eny hatrany. Omaina ny andro any amin'ny faritra Atsimo Nosy. Mivinan'ny maripana dia eo amin'ny 3 amin'ny 30 ka hatramin'ny 5 amin'ny 30 degré any amin'ny faritra avaratra Andrefana, 7 amin'ny 20 na 9 amin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny morotsiraka Atsinanana eo amin'ny 9 amin'ny 20 na 30 degré ny maripana ambony indrindra. Izay mahakasika ny toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahatony-rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia saika antonina na dia nahitana fiakarany kely aza ny tamin'ny fahatony-rivotra omaly alakamisy 20 martsa. Na izany na tsy izany aza dia manodidina na ambony kely amin'ny fetrany MS avokoa ny rehefa voaray. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antoniny hatrany ny tamin'ny fahatony-rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray mivinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray izay avy etỳ Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.